ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia faly manasanao indray ry havana iombona amin'izao fotoam-bavaka izao. Ivavaka isika. Midera sy mankalaza anao izay ray eo. Fa lehibe sy mahatalanjona ny asanao eo anivony izao rehetra izao. Tompony tompo ary mpanjaka ny mpanjaka ianao. Tompony voninahitra. Tompony famindram-po. Ary izany no mbola tsy malandritra anay. Misaotra anao izay fa afaka manatona anao ankehitriny. Mampianara anay mba hiaina anay amin'ny fahasambarana araka ny sitraponao. Dia kasio ny fonay tompo. Aroka tsisy alamainy eto izay. Ony amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hifotorantsika ry havana dia arak'izay hita amin'ny filazantsara araka ny Lioka 7:20 sy ny 20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary raha nilaza izany Jesosy dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka niantsoka nanao taminy hoe: sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay ninonoanao. Fa Jesosy nanao hoe: eny tokoa, kanefa mainka sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Raha mbola nitory tamin'ny vahoaka maro Jesosy no mitodika taminy tao anaty vahoaka marobe, nahita ny fahaizan'i Jesosy Kristy mitory teny, feno fahefana, feno fahendrena, dia niantso tamin'ny feo mahery, nitodika tamin'i Jesosy Kristy nanao hoe: sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay ninonoanao. Jesosy kosa namalaka nanao hoe: eny tokoa, kanefa maika sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ny tena fahasambarana voalohany dia izao: fiainona sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Fiainona sy fiainana ny tenin'Andriamanitra. Sambatra ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany Jesosy. Nahoana no sambatra? Satria rehefa ampiaritsika ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy misy vokany.
tsy maintsy misy fitahiana manaraka azy, ary zany no tena fahasambarana. Tsy zavatra ara-materialy zay mety ho azotsika an'io, fa mety ho simba na ho very rapitso, fa tena toe-tsaina ao anaty, toe-panahy ao anaty, hoety miatrika fiainana, vokatry ny famolavolan'ny tenin'Andriamanitra atsika, ka manjary mitondra hafaliana ao anaty, mitondra fahasahiana hanao ny tsara, mitondra fiadanam-po. Kaoka tsy gaga isika raha maheno an Jesosy mitory-teny amin'ny Matio 5 hoe sambatra ny ory. Tsy hoe eritreretintsika mihitsy zany hoe sambatra ny ory. Inona moa ty ory ambara eto ty? Ilay ory sy mangetaeta ny miona amin'Andriamanitra sy ny miaraka amin'Andriamanitra. Dia toy izany hoe sambatra ny madio-am-po, zany hoe ao anaty foana aloha no miainga izany fahasambarana zany. Tena nanova ny fomba fijerin'ilay vehivavy Jesosy Kristy eto. Ny an'ilay vehivavy mantsy dia zao, sambatry Maria. Maria le amin'ny maha-olona azy, Maria le amin'ny manofo azy, le kibo nitondra, le nono zay ninonony. Toa ohatrany hoe ho an'olona vitsy, tsongona, raha misy no azo atao hoe sambatra. Tsy zay nefa naseho an Jesosy, fa tena ny olona rehetra, na ianao zay miteny io ary ho Jesosy, raha atao hoe toy izany resaka izany, dia tokony ho sambatra koa raha miaino sy mampiatra ny tenin'Andriamanitra. Indray misy olona mieritreritra fa fahalalana ara-tsaina no azona zany fahasambarana zany, na fahalalana ara-pilôzofia. Ankehitriny dia malaza andreo fampianarana atao amin'ny fony mistery, ireo fampianarana zay milaza fa manambara zava-miafina, esoterisme, hoy ny teny frantsay, ka ironan'ny olona fa mampanantena fahasambarana, tahaka ny taoisme, tahaka ny kabale, tahaka ny sofisme, tahaka ny yoga. Ny sasany aza moa dia mampiasa tenin'Andriamanitra eo am-piandohana mba hisarihana atsika, hamitahana atsika. Kanjo fahasambarana osoka, tahaka ny New Age na Nouvelle Age, hoy ny teny frantsay. Mila mitandrantsika riavana, fa mazava ny tenin'Andriamanitra eto, miankina amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no azotsika an'izany fahasambarana zany. Tsy voatery iankina amin'ny zavatra ity ivelany fa miainga avy aty ao anaty. Hoy Davida amin'ny Salamy 4:4 zany, handry amin'ny fiadananao ka dia atoro miaraka amin'izay, satria ianao Jehovah no mampitoetra ahy, mitokana irery, tsy manana iahy. Ho koa ny apôstôly Paoly raha tany am-pigadrana izy, tena nambarana amintsika hoe tsy voatery miankina amin'ny zavatra ity ivelany. Nasehony mihitsy hoe manana fifaliana izy, ary izy indray no mampaherintsika mba hanana izany fifaliana izany, ka ilazany hoe mifalia hoy izao indray mifalia. Ka mbola marina mandraka ankehitriny izay voalaza ao amin'ny Deutéronome 7:22, ho tonga aminao sy ho azonao izay fitahiana rehetra raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao. Ny tena fahasambarana dia ny miaino sy ny miaina ny tenin'Andriamanitra. Fahamarihana faharoa dia izao, ny tena fahasambarana dia ny fiainana ny fitiavana. Ny azontsika miaina ny fitiavana ambony ny zavatra hafa rehetra, ambony ny lalàna sy ny fombafomba. Ny vehivavy tokoa mantsy tamin'ny andron'ny Jiosy dia tsy dia tsara toerana loatra. Ny fiarahamonina Jiosy moa dia fiarahamonina patriarkale, hoy ny teny frantsay, zany hoe mamevahana kokoa ny lehilahy. Ny vehivavy raha miaraka amin'ny lehilahy aza dia tsy mahazo miditra any amin'ny sinagoga miaraka amin'ny lehilahy, ary raha mankany amin'ny tempoly dia mijanona eo an-kianja, eo an-tokotany, tsy mahazo mandray fitenenana na any amin'ny sinagoga na any amin'ny tempoly, ary tsy mahazo mandray fitenenana eo imasom-bahoaka. Zany hoe mahatsiaro voahilikilika ny vehivavy, ary vavolombelona izany ty vehivavy voalaza teo amin'ity tantara ity, mahatsiaro voatohina ny fahafahany, nefa ny fahitany ny fahendren'i Jesosy, ny fahefan'i Jesosy dia tsy voatanany intsony fa na me voninahitra an' Jesosy izy, ary
ny tsiriritra ny toerana misy an'ny Maria. Ary Jesosy koa dia nanome voninahitra azy, namela azy ny teny malalaka teo masom-bahoaka, na dia norarany lalàna jiosy azy zany. Nataony Jesosy voarakitra ao amin'ny soratra masina ny tantarany. Ary zany tsika rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Mety manao tsinotsinona anao ny fiarahamonina, mety manao tsinotsinona anao ny fianakaviana, ny manodidina. Fa ny miaraka amin'ny Jesosy dia zao: izy manandratra fa tsy manitry, izy manarina fa tsy manala baraka anao. Izy dia manafaka antsika migeja ny fombafomba sy ny tarazo ratsy rehetra. Na tsy ary nahazo aina ity vehivavy ity manoloana an' Jesosy, manomboka tsapan'ilay tena fahasambarana. Jesosy zany amin'ny alalan'ny fitiavana dia manjary mihoatra amin'izany lalàna sy fombafomba jiosy zany. Naseho an' Jesosy hoe iaino ny fitiavana, fa io no azonao maneho ny tena fahasambarana, miaina ny tena fahasambarana, maneho fa tsara ny Andriamanitra ao. Arak'izay voasoratra hoe izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Tena nomeny Jesosy ny toerana tokony misy azy ny vehivavy, na dia zany aza ny fitondra ny lalàna jiosy. Jesosy ne mba jiosy koa fa Jesosy dia nifampiraharaha tamin'ny vehivavy, na ny vehivavy na ilikilika aza tahaka ny mpivarotena, na nindraindra vehivavy maro tahaka n'ilay vehivavy mpitondra tena nanao ny fanatitra arak'izay nananany. Noho izany isika dia afaka miaina ny fahasoavana sy ny fahasambarana ao amin'ny Jesosy Kristy rehefa izy no ataontsika voalohany, rehefa ataontsika voalohany koa ny fitiavana. Ary manamafy zany ny apôstôly Paoly eo amin'ny Efesiana 4:24 manao hoe ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tia an Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Fahamarehana fahatelo sady farandriavana. Ny tena fahasambarana dia ny fananana fiainana modely. Ahoana moa ny modely? Modely satria araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia tahaka ny Jesosy Kristy izay iraka Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Ka lasa modely sy ny tsiriritin'olona tahaka ny tsiririta-n'ity vehivavy ity, azy Maria reniny sy ny fiainam-pianakaviany. Jesosy tokoa rehefa nahita ity vehivavy ity, niteny teo masom-bahoaka, maneho ny fahatsarany Jesosy sy ny fahasambarany Maria, dia tsy nanebaka an-draha vehivavy na dia mandrara azy tsy teny masom-bahoaka aza ny lalàna jiosy. Tsy nandiso tanteraka koa ny zavatra lazainy. Raha nilaza izy hoe sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay nomonao, dia hoy Jesosy alohany milazany hoe sambatra kokoa ny mihaino sy mitandrina tenin'Andriamanitra. Eny tokoa, dikany hoe eny tokoa dia zao marina ny voalazanao, fa tena mahasambatra izany manana fiainana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, manana fiainam-pianakaviana araka amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Aseho an' Jesosy hoe tena ara-tsoratra masina zany, arak'izay voalaza ao amin'ny Obolana 12:1, ny zanaka endry mahafaly ny rainy, fa ny zanaka adala kosa mampalahelo ny reniny. Ry zanaka malala isa, rehefa endry ianao zanaka, mifandrombaka dada sy neny, miantso anao hoe zanako. Tena loharanom-pifaliana ho an'ny ray aman-dreny ianao, loharanom-pahasambarana ho an'ny ray aman-dreny ianao, mampirehareha ny dada sy neny ianao. Tsy misy manontany akory ary ny olona dia satra ny dada sy neny hitantara ny fahendrenao, ny fahombiazanao amin'ny fianarana, ny fahaizanao manampy amin'ny fanaovan-draharaha ao an-trano. Ny zanaka endry mahafaly ny rainy. Ny tena fanomezana tsara indrindra omenao ny rainao amin'izao fetiny ray izao dia izany fanananao fahendrena, fanananao fiainana modely mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Koa iaho hoe nekeny Jesosy fa tena anisan'ny fahasambarana tokoa ny fananana fiainana modely, ny fananana fiainam-pianakaviana modely, satria mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Saingindrisy rehefa ianareo zanaka kosa no maditra, matahotra dada sy nenina dia hifanehatra manolona aza sao misy manontany momba anareo. Aleo no misitrisitriky,
lasa malomalo-kendrika mieritreritra ny dihitra sy ny mba ho avinareo. Indrisy fa indraindray aza misy ray aman-dreny mamoy fo, misy ray aman-dreny tapaka lalandra no ny dihitra ny zanaka. Tena fahotana zany mampalahelo ny ray aman-dreny zany, ary dia tokony ifonanao amin'izy ireo, ibebanao amin'Andriamanitra. Indrindra moa fa raha navita nanevateva, eny fa misy mahavita mikasy tanana ny ray aman-dreny azy, milaza aminao ao fa mitondra ozina izany. Ilalana tamin'ny andro Mosesy voarakitra ao amin'ny Exodosy 2:1-5 dia milaza mazava, izay mamely ny rainy na ny reniny dia hatao maty tokoa. Koa iaho hoe mifona aingana, mibeba amin'Andriamanitra. Ray aman-dreny samy maniry fahasambarana isika rehetra, ary maniry ny anana fiainam-pianakaviana feno fahasambarana, fiainam-pianakaviana modely. Io ny vahaolana, henoy iaino ny tenin'Andriamanitra. Dia davy ny fomba rehetra, ahoana ny ampitany izany amin'ny zanakao, araka ny voasoratra hoe ampianary ny zanakareo izany, ka resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha ny an-dalana, na mandry na mifoha. Ry havana malala, hamarana izao afatra izao ao. Mazava zao fa ny tena fahasambarana dia miankina amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ny tena fahasambarana dia ao anaty, fa tsy miankina fotsiny amin'izay miseho ety ivelany. Araka ny voasoratra hoe inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Inona no homeny ho takalony ny ainy? Hoakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, dia hanampy anareo zany rehetra zany. Ho aminao anio Tompo. Amen. Mitady asambaran'izy takasy anao, dia nivezivezy izy nanentsika ireo kilalao. Votetiny avokory toerano heverino efa hoe mpamokatra hafaliana, feretatorto manala sorosory dia vao maika konanjary fijaliana. Voatsapany fa rehefa maty ny fanahy, dia mivezivezy foana reny nofo. Tsy mila mpanamarina fa mora fatarina, ny fiainany mihitsy no porofo. Fa maty fanahy izy na dia mbola velona, ka nentsika aloka tsy misy fiafarany, raha mbola tany kio ny tany. Maty fanahy izy na dia mbola velona, ka nentsika aloka tsy misy fiafarany, raha mbola tany kio ny tany. Sambaran'izy zay reniko hitanao, tsy vezivezy izy fa nahita fiainam-baovao. Tsy tetintsony ireo toerano heverino efa hoe mpamokatra hafaliana. Miantsy izao ny alina manala asa sarana satria fotoana atoriana. Voatsapany fa rehefa velona fanahy, tsy mivezivezy tsony reny nofo. Tsy mila mpanamarina fa mora fatarina, ny fiainany mihitsy no porofo. Fa olom-baovao izy satria novonjena, ny tompo no manolotra azy, ny fiainam-pandresena. Satria novonjena, ny tompo no manolotra azy, ny fiainam-pandresena. Hivavaka isika ry havana,
Tompo, misaotra anao, mitarika anay makany amin'ny tena fahasambarana. Mba tsy ho lany fotoana hikaroka izany, any amin'izao tontolo izao, mampanantena fahasambarana osoka izahay. Mba tsy ho reraka sy tsy hamoy fo any intsony. Ko aza velandao na afoy anao izay, Tompo. Tario mba hifototra bebe kokoa hatrany amin'ny fandalinana sy ny fiainana ny teninao. Dia vangio sy vao, izay rehetra mbola voageja sy voailikilika. Ampodio ny sain'ireo very lalana, mikaroka fahasambarana, any ivelan'ny fiarahana aminao. Tompo, vangio ireo rehetra marary, fa ianao ihany no tena dokotera amin'ny dokotera. Ka sio izay rehetra mitady anao, ary arovo koa ireo mpitsabo isasokajiny. Tompo, jereo ny fiainan'ny mpanomponao, ka hamarino amin'ny fikasanay ny famindramponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.